Mizotra araka ny tokony izy ny fanomanana ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ireo distrika efatra eto Madagasikara voaterina merenana izany isan'ny nitondran-dramatoa Beatrice Atala filohan'ny Vomera tena misahana ny fifidianana ny fanohan-keviny moa ny mahakasika ny lisam-pifidianana sy ny fanomanana ny fifidianana ben'ny tanàna eto Madagasikara. Manatanteraka iraka ny amin'ireo distrika efatra voasahana amin'ny famerenana ny fifidianana solombavam-bahoaka ampahany ireo mpikambana eo anivon'ny Vomera tena misahana ny fifidianana na ny senita ankehitriny hoy ramatoa Beatrice Atala filohan'ity Vomera ity. Mizotra amin'ny tokony ho izy ny fikarakarana raha nambarany. Notsim-pihany kosa nefa ny resaka fanotana ny bulletin efa voamarika izay voizin'ny kandida sasasasany ankehitriny. Ny fanomanana ny élection partielle aloha amin'izao tsika miteny zao dia misy ny missionnaire ny senita ny toerana amin'izao fotoana zao ny coach tsirairay zany amin'ireo distrika efatra ireo. Ny antodian'zareo moa zany voalohany indrindra dia hanao séance de travail miaraka amin'ireo membre ny ratsamangaiky ny senita zany any toerana ary dia isy koa zany ny famoriandry zareo an'ireo candidat izay any toerana ampalalana zareo zany hoe inona daholo zany ny calendrier miandry amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka ampahany zao satria tokony fantatry zareo fa manomboka amin'ny fahavalon'ny volana o zany hatramin'ny fahavalon'ny roapolo ny volana o no anaovan'ny zareo ny propagande. Ny momba ny fitaovana moa ny bulletin dia efa ny Afrika Atsimo zany tamin'ny nanaovantsika ny bulletin teo ihany ny maquette zareo moa zany efa nilaza hoe 48 heures dia vitan'ny zareo io misy pitsopitsony kely angamba jerena amin'ireo imprimé électoraux reo dia andeha ny fanatotahana zany fitaovan'ny bulletin sy ny imprimé zany. Tsy azo atao photocopie mihitsy ny bulletin iny zany dia manamafy an'izay satria ny zavatra sécurisation izay natao tany Afrika Atsimo dia tsy azahoana mihitsy manao photocopie an'iny bulletin iny ary raha ny bulletin ho anaovana an'izao élection partielle izao dia hafa noho le bulletin teo zany satria nasiana tsy ataoko hoe tsindry manokana zany mba tsy hahafahan'ny olona hampiasa le bulletin taloha na dia manana ampiny ary izy amin'le bulletin taloha. Mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna kosa dia nanamafy ny filohan'ny senita fa tsy dia misy ny fiovana lehibe nentina mahakasika ny volavolan-dalàna mamaritra izany fifidianana izany. Raha momba ny lisam-pifidianana dia mbola eo am-pijerena ny dika roa mitovy na ny doublon izy ireo saingy misy natotanisa izay voafaritra. Ny lalàna mipetraka aloha zany amin'izao fotoana izao dia iny liste électorale arrêté tamin'ny 15 avril iny zany no entina manao ny communal. Zay moa zany tamin'ny fionana tamin'ny ministère de l'intérieur dia mba nametraka ny etaetany ihany ny senita mba tsy isiany le zavatra niseho tamin'ny farany teo hoe ahoana io gel na liste électorale io mba azo atao ve manala na manisy amendement an'io code électoral io kanefa dia antsara ny ministère de l'intérieur zay zavatra zay fa ny fantatra aloha dia ny liste izay ny arrêténa tamin'ny 15 avril teo no entina manao ny communal. Ahoana nefa ny zavatra iseho raha ohatra ka mbola any amin'ny novembre tsika vao manao communal ny ola feno 27 taona zany dia ahoana amin'izay fotoana izay ka izay no natonga anay nametraka ny etaeta sy ny observation nay amin'ny ministère de l'intérieur. Marihana fa handalo eo anivon'ny filakevitry minisitra androany ny volavolan-dalàna momba ny fifidianana ben'ny tanàna ary entina olan'iny eo anivon'ny antenimieram-pirenena avy eo.